Tontolon'ny tanora sy fijerena ny hoavin'izy ireo kosa misy ny fihaonana nokarakarain'ny Microsoft teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton na Androany nentina indrindra moa itadiavam-baolana manoloana ny tsy fanananasan'ny tanora ankehitriny. Maneran-tany dia olana iray izay sedran'ny tanora ny tsy fanananasa. Misy ny anjara biriky hoentin'ny Microsoft amin'ny fampanananasa ny tanora. Nisy arandroany ny fionana izay nokarakarain'ny Microsoft niarahana tamin'ireo mpisehatra avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny solotenam-panjakana teto amin'ny Ibis Ankorondrano. Ny ataontsika androany moa zany ny ataon'ny Microsoft androany dia mampiseho ny tohan'ny programan'asa momba ny tanora sy ny employabilité moa fiteny an'izy amin'ny teny vahiny. Ny mampisehoanay androany zany eo anivon'ireo sehatra miankina sy tsy miankina dia io programma portail de l'employabilité io izay iantsonay zany anireo acteur tsirairay eto amin'ny firenena raha ohatra ka volana hiaraka ilancer an'io programme io miaraka Microsoft ry zareo. Le programme-ny Microsoft moa zany dia efa fantatsika fa fanampiana ny tanora sy ireo tsy hanasa. Io site web na hoe portail io moa zany dia mba ahafahana manampy ny tanora rehetrarehetra sy ireo tsy hanasa mba mahita asa vetivetiny na formation vetivetiny amin'izay zany tsy mila mitady amin'ny internet maro loatra fa tonga dia io zany le portail idirana dia ao daholo ninninona ny secteur d'activité izay sahaniny. Tonga eto toerana ampafantatra bebe kokoa mikasika ny fandaharan'asa moa i ramatoa Caroline Kwawing sy andriamatoa Mathiavila. Nokendrena momba isy ny fifanakalozana malalaka na ny interactivité tamin'ity fionana ity. Ny tanjona moa dia mba andinihana ny fomba atao mba tena ho lasa fitaovana mahomby ampiasaina amin'ny fampananan'asa ny portail izay heverin'ny Microsoft apetraka eto Madagasikara.